Halleluja. Amin'ny fanana lehibe indray raha-banantsika rehetrarehetra. Natratra nyity andro sabata masina ity indray ravana malala. Sabata voalohany amin'ity volana marsa sahady sika. Lasa sahady ao volana anankiroa tamin'ity taona 2026 ity. Tena mandinika mihitsy ianao hoe mandeha aingana izany fotoana izany. Mihodina aingana izany tany izany. Fa ny sorantsika an'Andriamanitra dia mbola eo ianao fa mbola tafajoro androany. Mbola tonga eto indray ianao hitandrina ny andro sabata. Mivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany. Izy irery ihany ilay nanoratra n'ity andro ity mba ho andro fiankofana sy ho andro hivavahana aminy. Amen. Raha tonga eto ianao androany dia aza matahotra fa tena fantatr'Andriamanitra mihitsy ianao. Fantatr'Andriamanitra mihitsy ny mombanao. Ary ny teny mihitsy nefa nilaza fa ity andro ity dia famantarana fa zanak'Andriamanitra ianao ravana. Noho izany zany rehefa tonga fotsiny ianao mitandrina ny didiny, manao ny andro sabata ho fafinaretana, dia tahaka ny miteny ianao hoe ity indray zany Andriamanitra mba fantaro fa zanakao aho. Amen. Tsy misy famantarana hafa ravana no tenen'Andriamanitra anaty Baiboly mba hahalalana fa zanany ny olona anankiray. Tsy ny fitenenantsika fotsiny hoe izaho Jesosy tia anao, izaho Jesosy anaraka anao, anofo anao. Fa ny famantarana iray ngeza indrindra izay voasoratra sy mazava dia ny fitandremana ny didiny. Ary na dia ny fitiavantsika aza dia voafaritra ao anatin'izany. Alleluia. Ny hetsika ataontsika androany. Ka androany na dia voafetrahany koa aza ny fotoana ka mety tsy dia tena ny teny ianao androany hoe izaho Jesosy tena tia be anao. Fa mety ozy azy ianao hoe izaho Jesosy mandalo ady fa vonjeo aho. Dia izao ry havana. Ny fahatongavanao eto efa manambara sady fa tianao Andriamanitra. Ary efa mamantatra anao izy sy ny fiainanao rehetra mihitsy indray androany. Halleluia. Antsika hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany. Mbola tsy niova ianao. Mbola io ianao. Mbola mivavaka ianao. Amen. Zava-dehibe izany. Tsara izany ry havana. Na dia hoe mihemitra daholo ary izao tontolo izao ry havana malala. Tsy mahita famerazy ty izao tontolo izao ity. Nazakazaka makany amin'ny fandringanana, makany amin'ny fampitehana sy ny faharavana. Fa hisaorantsika an'Andriamanitra. Hoy ny mpanao salama hoe na dia ho levona aza ny nofoko sy ny foko dia anjalako mandrakizay Jehovah. Eny ry havana. Ny zavatry ny nofo tokoa. Eto amin'izao tontolo izao ity dia tsy maintsy horavana sy hopotehana. Ary misy fotoana mety voakitika mihitsy aza ny nofontsika. Mety misy fiantraikany mihitsy azy izany satria eto no ahitantsika fahoriana hozy Jesosy. Fa ny hisaorana an'Andriamanitra dia ny fanahinao tsy mbola rava. Ny ara-panahinao mbola mitsangana. Ary izany efa tena miteny anao fa ny fanahinao io no vonjena. Ny nofontsika tsy ho any an-danitra izany. Mijanona eto amin'ny fampitehana sy ny fandringanana sy ny faharavana eto io. Ary tsy maintsy iainana izany fahalovana izany. Ity nofontsika mety maty ity hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa ny fanahinao mbola mijoro io, mbola mitsangana io. Io ilay ho vonjena io. Io ilay tsy handalo fahalovana io. Io ilay tsy handalo fahafatesana io. Io ilay omena fahasambarana mandrakizay io. Halleluia. Dia sambatra ianao raha mbola mitandrina an'izy io hatramin'ny androany. Ka mbola tafajoro hatramin'ny androany. Satria mbola manantena foana tsika. Fa tsy maintsy ho avy ny fotoana. Analana antsika eto amin'izay ry havana. Hanesorana antsika eto amin'izay. Rehefa mivavaka ho an'ny mpianatra Jesosy. Dia izao ny zavatra niteneny hoe izaho Andriamanitra ozy izy. Tsy analan'izy reto eto amin'izao tontolo izao aho. Satria tsy mbola tonga ny fotoana. Mbola tsy azo esorina eo aloha ny mpianatra. Fa mbola hanao mission izy. Mbola dia hitoritena izy. Mbola handeha hanafaka ny olona izy. Hampafantatra ny olona an' Jesosy izy. Dia tsy mbola izany aloha. Fa ny nataon'i Jesosy nivavaka mba hitehirizan'Andriamanitra an'ireo mpianatra ireo.
kanazy tsy maintsy hita fahoriana azy ireo satria eto amin'izao tontolo izao dia ho voatahiry ny ara-panahin'ireo ry havana fa tsy maintsy ho avy ihany ny fotoana anankiray ialan'ireo hiakaran'ireo koa dia analanan'ireo eto amin'izao tontolo izao eto amin'izany fotoana izany aleloia tsy hitondram-bavaka antsika intsony Jesosy rehefa any tapitra hatreo ny fitondranam-bavaka Jesosy amintsika satria efa afaka teto amin'izao tontolo izao tsika afaka teto amin'izao tontolo izao ry Petera tsy nety nambavaka intsony izy vita ny adiny ianao koa androany mbola eto tsika ry havana mbola miady tsika ry havana mbola miezaka tsika ry havana fa ny zavatra mahafinaritra efa nentin' Jesosy ambavaka tsika ry havana ary mandraky ty ny androany dia Jesosy eo ankavanan'Andriamanitra mitondra ambavaka anao io mba ho voatahiry ianao mba hajoro ianao ho avy ny fotoana tsy maintsy hiala eto tsika dia tsy hitondra ambavaka anao intsony Jesosy amin'izany fotoana izany satria voavonjy ny fanahinao tianao Jesosy misaotra anao izay Jesosy malala misaotra anao izay Andriamanitro no izany fitiavana lehibe izay nasehonao anay izany any an-danitra ianao efa eo amin'ny seza fiandriananao raha ny tokony ho izy tokony tapitra ny asanao taminay Jesosy tokony vita tsy tokony hiasa saina aminay izany tsony ianao mbola hivavaka ao anay izany Jesosy azy tsy efa ny mafindrindra ve nentinao tsy efa ny hainao ve ny nafoinao tsy efa ny ranao sy ny rano rehetra tao anatin'ny vatanao ve no raraka tany eto amin'ity zao tontolo izao ity namonjena anay fa mbola tsy vitan'izany fa mbola mivavaka ao anay ianao androany ary zay rehetrarehetra rehetra tsy nisy mivavaka nataonao dia tsy tafijoro teto izay Jesosy efa nenjera Jesosy azy efa rendrika ny sambo Jesosy eo mety efa nalevona mihitsy aza ny fanahinay efa potipotika mihitsy aza ny fiainanay fa noho ny fahasoavanao dia nero izay tonga eto mbola mijoro Andriamanitra no ny herinao Jesosy aleloia misaotra Jesosy Sambura eu fone now, sambura isuro. Pasanga Maria, tifuku. Lalu balaya situlu. La de fauli, la se não vier companhia não, se faz a companhia final, pula misuro, aleluia. Sambura eu fone now, sambura isuro, amen. Saca tu sei what you Ele sai e fiel tchau. Sabe as penas cruelas, sabe as penas na missão da saciada. A tu que não for na montada na sua. E o que é santo vero? Determinado para não satanás. Olha, sua.
Samura leufona now, Samura isuro. Mura mizuro, Sinodie tu fanieri now, si faz a tu fani já funal. Mura mizuro, Samura leufona now, Samura isuro. Samura leufona now, Samura isuro. Samura leufona now, Samura isuro. Jesus malalo. Yen Jesus. Ianao nge eo foana Jesosy, ianao eo foana ianao. Nataonao hitan'ny mpianatra mihitsy ny fotsiny hoe io ianao fa nivavaka ho an'ny mpianatra mba hahatonga ny mpianatra tena atoky. Fa efa nentina mba afaka izy ireo. Nataonao hitan'ny masony mihitsy aloha. Mba ahafahan'izy ireo tena manantena Jesosy. Fa tena hitan'ny masony Jesosy nivavaka ho azy. Tsy teny fotsiny avy any an-danitra ny tonga, fa tena ny masony no nahita. Fa nivavaka ho azy ianao Jesosy. Fa ny teninao dia milaza Jesosy malalo. Fa sambatra hoe ianao izay tsy mahita nefa mino. Izay nge Jesosy tsy manahita an'izany. Fa izay kosa no tenenina voasoratra. Fa nivavaka ho an'ny mpianatra ianao dia nivavaka ho anay koa. Dia finoana izao ijoroanay izao. Dia mino izay Jesosy. Fa hatramin'izao ianao mbola tsy mangina. Hatramin'izao ny feonao mbola tsy mitsahatra. Mitondra vavaka ho anay ao ka vanan'Andriamanitra ary. Eny Jesosy tahaka ny mino mihitsy azy izay. Hoe arakaraky ny mampamafy ny fiainana sy ny zavatra sarotra lalaovanay. No itenenanao mafimafy kokoa. Ivavahanao anay mafimafy kokoa. Rehefa tao Getsemane ianao Jesosy. Teo ny fahoriana mafy tena niaretanao e. Vavaka farany nataonao. Tao anatin'ny fahoriana. Talohana matsiana anao teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Dia voasoratra fa nivazana mafimafy kokoa ianao. Mivavaka mafimafy kokoa ianao satria niaritra fahoriana. Fa izany Jesosy mino. Fa izay rehetrarehetra ihany koa. Dia mba entinao mivavaka mafimafy kokoa. Satria misy aminay tena mandalo olana. Tsy misy afa-tsy fahoriana sy ady no hitanay eto Jesosy. Fa mino anao izay. Matoky anao izay. Androany izay hibanjina anao. Androany Jesosy. Tsy misy avelanay anakana ny fideranay tsy akatra indray amin'ity androany ity. Tsy avelanay ho faritany zavatra misy. Tsy avelanay ho faritany zavatra mitranga. Ny fanomponay anao Jesosy malala. Androany izay hiteranao izay. Anaratra ny feonay eo anatrehanao. Ankalaza tsy hanome voninahitra anao. Amen Jesosy malala. Karazana malala androany. Pirava-vao mety miasana. Eto ao anatin'ny Jehovah neny pirava-vao anao androany. Aleluia. Niti ny tontolo andro fahasoavanao tsy nasarakay. Naniazakazaka ny atoandro nanandresy any anafay. Nandritsy ny tontolo andro ny maso sy ny tananao nanarakay. Lasan'ny saiko indray aho Lamiona aminao izay. Lamiona aminao fanavy Jehovah. Lasan'ny saiko indray andro
mila miaonao indray. Hallelujah. Aniwa ihiraira vaovao iratsotra fanaititrampanay Fidelana non si delvitano. Isuzay vitanay Vida kuda maya no Manao Saukano. Saukanao Naisa misay Sama-sama magtumbuh nito na pagkalaw Sana tiyampang lasas ulay-baisisaw Di sana bersama Dengan singgung dalam nenau Lasan saya kenayang Takut sesuatu tiada Lasan saya kenayang Takut sesuatu tiada Aniwa. Aniwa Ira babaw. Ira suda mater con fugsi para la presa. Fidelana non si delvitano. Sinja budu maya nawa nawe. Ira pura e sentiramo Ihiraira vaovao iratsotra fanaititrampanay Fidelana non si delvitano. Ira panmaya nawa nawa. Hallelujah. Isaukano. Aniwa. Ira babaw. Ira suda Fidelana non si delvitano. Injila mulimaya nawa nawa. Ianao veravana resy lahatra hoe nomen'Andriamanitra anao daholo ny fahefana rehetra nafahanao ny tombo. Ianao io tsy niheny ianao fa ny tombo ianao. Aza rehetraretra ny hoe za ve Jesosy vao finahany ary za ty vao tsy handalo ady tsony fa ao anatin'io mihitsy ianao no mitombo ry aminy. Mampitombo ny vonafafa ianao izy le hira. Ianao io ngeravana nomen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra. Inona ny ahafahan'ny voa mitombo? Inona ny ahafahan'ny hazo mitombo? Ampandalovina daholo ny karazana saison rehetrarehetra mandalo ny hatsika, mandalo ny orana, mandalo ny hafanana, mandalo ny rivotra, ilaina daholo izany. Tondrahana, asiana zezika, avaina ny manodidina, ilaina daholo izany.
endrama zavatra rehetra mitrany eo amin'ny fiainanao io ilainao io ampitombo anao omena tenin'Andriamanitra angenao matoa misy ny tenin'Andriamanitra mampahery dia satria misy ny ady lalovany reny le rano manondraka anao reny le zezika apetraka eny amin'ny manodidina ny fakanao reny mba hahatonga anao hitombo foana na dia misy rivotra mifofofo aza ny ambony na dia mitanika aza ny masoandro dia afaka mitombo foana ilay hazo satria ny fakany voakarakara ry havana malala tahaka ny hazo anankiray maniry eo ambony morony rano velona ianao iny tenin'Andriamanitra raviny tsy mba halazo ataon'Andriamanitra mihitsy ny fomba rehetra mba hahatonga anao hijoro tsara amen za androany dia teny aminao hoe raha vonona ianao androany hiteny amin'Andriamanitra mihitsy za Jesosy ny rivotra hoe ny tenin'Andriamanitra dia mitsoka amin'izay tiany raha mba hitenenao androany hoe za Jesosy tiako rivotra iainako mihitsy ianao za Jesosy fenoeny fanatrehanao ny fiainako isaky ny sabatsika dia mangataka an'izany foana ary anisany vavaka tsy maintsy ataontsika isa-tsabaty izany ry havana izany hoe za Jesosy tena tiako rivotra iainako ianao mamelay ianao halleloia betsaka rivotra maloto ngena avany eto amin'ity zao tontolo izao ity feno gaz carbonika ngena avany eto amin'ity zao tontolo izao ity matoa rehefa misy olona marary reny dia mila oxygène mihitsy indray vidina lafo satria tsy mety aminy io rivotra tsotra io fa misy loto io fa ianao io zany oxygène mamelona anao raha miaraka amin'Andriamanitra ianao mety aminao tsara io rivotra iainanao manana oxygène tsy vidim-bola ianao foanao isanandro tsy mandoto anao tsy mahafaty anao zany ampy anao tsara halleloia afahan'Andriamanitra mihitsy na dia ny rivotra foanao azy mba hahavelona anao eny ravana malala mivavaha ianao amin'izao fotoana izao da tsika rehetra androany hiteny hoe Jesosy iainako ny fanatrehanao androany oxygène mamelona ny avokavoko sy ny foko ny fanatrehanao mamelona ny fiainako ny fanatrehanao Jesosy betsaka ny fiainan'olona efa mividy oxygène lafo vidy amin'izao fotoana izao satria efa andala-pahafatesana marary ny fiainan'ny olona efa tsy vitan'ny olona intsony fa ianao ravana mbola afaka miaina satria ianao manana rivotra madio dia ny fanatrehan'Andriamanitra afaka mangataka ve ianao androany za Jesosy tiako iainana zany fanatrehana Lay rivotra iainako lay rivotra mifanatrehanao feno namiko Viamino aine Viamino aine Eu tenho nato Iteni Namiko
Mbola azonao atao ravana ny miteny an'izany Jesosy amin'ny Jesosy andrano izany Jesosy mila anao. Misy olona angeravana amin'izao fotoan'izao any amin'ny fiainany tsy hitany mijaly ihany ny fanahy. Amin'ny teny izany olo izany amin'izao fotoan'izao izany Jesosy mila anao. Tena mijaly any Jesosy fa mila anao aiza ianao. Satria izany olo izany teto an-tany tsy miteny an'izany, tsy mitady an'izany. Nieritreritra fa tsisy ilany an Jesosy izany ny fiainany, vitany ihany ny fiainany. Mety nanana fiainana nahafinaritra tahaka ilay mpanan-karena mihitsy izy teto. Nanana ny zavatra rehetra ny adam-pinaritra izy teto. Fa Jesosy tsy nilainy. Amin'izao izy any amin'ny fiainana tsy hitany. Mangirifily ny fanahiny. Dia miteny ihany ireo mila anao an Jesosy. Saingy indrindra ry havana malala. Efa tara loatra ry havana. Tsisy azo atao intsony. Efa very izy. Efa nifidy ny lalan'ny fahaverezana izy. Fa ianao androany. Teneny ihany hoe mila anao an Jesosy. Ninona fiainanao? Raha ao anaty fahoriana moa ianao, dia
dia tena tsy mitsy hoe mila anao ahy Jesosy raha ao anaty fiainana mahafinaritra ianao dia mitenena ihany hoe mila anao ahy Jesosy avy ny fotoana tsy maintsy ilainao io Jesosy io hanokatra ny varavarana io dia hiteny aminao hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao raha mba anisan'ny voavonjy ianao dia mba hiteny aminao zany Jesosy zany hoe midira amin'ny fifalian'ny tomponao zangely ny ilainao foana teo amin'ny fiainanao e zangely nanokatra ny vavahady mba hidiranao e zangely nandatsakany rako mba nahatonga anao aty halleloia amen Jesosy afaka mamisaotra n'Andriamanitra ve ianao ihany amin'izany raha any Jesosy fa zany no nanafahananao io zany no mahatonga anao androany mbola afaka manantena zany hoe hiditra ao an-danitra ao amin'ny fifalian'ny tomponao zany ny fanantenana lehibe indrindra hananantsika kristianina fiononana feno eto amin'ity fiainana ity riaba tsika hisaotra an Jesosy io Jesosy nandatsaka raha teo mbola sijaliana io ihany nampandrosanao amin'ny fanjakana io ihany manana fahefananokatra anao ny varavarana mba hidiranao amin'izany fotoana izany hoe midira ianao vita ny adinao midira ianao halleloia amen tsika rehetra hoe mba mendrika amin'izany trano mba mendrika amin'izany lanitra izany ve tsika mba mendrika amin'izany hoe vonjena izany ve tsika tsy mendrika amin'izany tsika fa noho ny amin'ny rahan Jesosy dia mba nomena antsika izany androany fomba sy tsika vitany izany fandraisana raha teo tsika androany misotro ny rahan Jesosy tsika rehefa aveo asio vidiny ao anatinao asio vidiny ao amin'ny fiainanao zany rahan Jesosy zany tena feno rehefa tsamba nan'izay miandro laviny miotana nalavitra finantsana lehibe avy eny ampita mihitanao tena velanao namboatra lalana ianao teo amin'izay tsy azo nafoinao ny lapanao atonga fonenana ateo amin'ny azo voaloatra tsy andevony io tintsona tonga feno fanantenana hiteny misaotra Jesosy saotra Jesosy no fazapana Surat tawapasan panuta Live na teluan ano Pansang ganazay Reason papatisana Tugaulong pa Muna na sana tuja hallelujah Sumpito ng kansa Susama na Sapa sa susa Wala puta Afgana siya sina Pwede na fasa Sisituloy lang
Aviana tesina fenu não faz Amen. Jesus malalo. Raha mahagaga ry havana. Raha manana fahefana. Manasitrana ny aretiny ty zao tontolo zao ity. No tsika nakaiky an'Andriamanitra. Manatona ny azo fijaliana ianao amin'izao fotoana izao. Manatona indray ry havana. Haniolany voan'i Jesosy eo ianao amin'izao fotoana izao. Fa eo ny falasitranana ny ferinao. Hozy izy ianao hoe miady ianao androany. Manana olana ianao androany. Misy aretina ianao androany. Tsy manana afa-tsy lany voan'i Jesosy izay tenenina anao. Fa teo nanasitranana ny aretina rehetra. Tsy manana afa-tsy ny lamosiny Jesosy voakapoka intsivy amin'ny telopolo izay tenenina anao. Fa teo nanasitranana ny fangirifirina sy ny fanaitenana rehetra. Endry avy. Tsy manana afa-tsy ny azo fijaliana izay tenenina anao. Fa io ny manova fiainana. Amen. Raha itenanao zavatra avy izay, mety hanandrana ihany ianao. Mety ho diso fanantenana. Raha hanoranao fanafody avy izay, mety tsy hety aminao. Fa ny zavatra mety aminao sady mety taminay ry havana dia ny azo fijaliana Jesosy. Dia tsika androany anato. Eo am-pandolianao minao fa mandoalika ianao amin'izao fotoana izao. Afaka miteny mihitsy ianao androany. Ampanakekezony azo fijalianao azy Jesosy. Eo ny fanasitranana maratra ny fonao. Manatona ny azo fijaliana. Tsy manam-bola ianao. Manatona ny azo fijaliana. Misy ratra tsy mety azonao mihitsy. Manatona ny azo fijaliana ny hafanao. Fanatsatoka teo io. Azy rehetra mila famonjena. Na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina. Halleluja. Vita ny azo fijaliana eo izany. Manatona ny hafana malala. Itsika androany teny Jesosy ampanakekezo anao. Sai kudini fitiavana bunda Evolviwa sana mifinu anawa Anatula tuwana Pada malakanya sitalina wate sasa. Vimana kajana Sinda sufitalia nawa Manakaiki. Kaisa
Io azo fijaliana nge ravana malala natao anatona ny olona rehetra an'Andriamanitra hoe androany ianao mahitana izaho Jesosy ampanakaikezao anao ary avao misakana Jesosy malala avao ny hevitra mampisaraka anaminy mampatatra hoe fa rehefa nifantsika teo ambony hazo Jesosy rehefa mbola ozy izy Jesosy hoe mamelà ny elony raha eo mamelà ny elony ny eloko reo namantsika anareo ny eloko reo nikapoka anareo ady tsy fantan'izay ataony satria io azo fijaliana io dia raha avy teo ny fisarahana ka na dia ny olona namantsika azy dia mbola nentiny ambavaka ry aminy mbola tiany anatona azy indray ry aminy mbola tiany ho voavela eloka indray ry aminy na dia ny olona nandora azy na nisy satroka tsilo azy talohany nafatesany mbola navita ny vavaka ho an'ireo olona rehetra zay nampitondra azy fijaliana azy ireo Jesosy satria izany mihitsy angerana ny azo fijaliana natao handravana ny sakana rehetra sy ny fisarahana rehetra ary fantatra Jesosy fa sitrapon'Andriamanitra io ataony sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy nataony io ary ny olona rehetrarehetra teo ireo olona namantsika azy ireo tamin'io fotoana io tahaka ny hoe nanao sitrapon'Andriamanitra ihany ireo na dia nampahory azy na dia nampisaly azy sy namono azy dia nanao sitrapon'Andriamanitra ireo satria izay ny sitrapon'Andriamanitra dia mbola nivavaka ho an'ireo Jesosy ianao koa androany manatona ny azo fijaliana esory ny sakana ravana malala fa raha izao ianao mbola lavitra an'Andriamanitra dia mampatahotra no avina androany tsika anatona an'Andriamanitra na dia tsy mendrika tsika ry havana na dia tsinitsinotsika ravana malala tsika androany hiteny amin'i Jesosy hoe tindray an'i Jesosy hiterana Jesosy manatonana mitondra fo velotambaraisona torin'ny olonao Jesosy maomeniky ny toerana
nitoetranao fa ny foko zay ferota azavela hanjaka diorin'ny olonao Jesosy maomeniky nitoetranao fa ny foko zay ferota azavela hanjaka maomeniky nitoetranao fa ny foko zay ferota azavela hanjaka diorin'ny olonao Jesosy maomeniky nitoetranao fa ny foko zay ferota azavela hanjaka Misy mahasaka manatoko indira mianarana raha hitady tena fitiavana ao aminao manahaky izay diorin'ny olonao Jesosy maomeniky nitoetranao fa ny foko zay ferota azavela hanjaka diorin'ny olonao Jesosy maomeniky nitoetranao fa ny foko zay ferota azavela hanjaka Avelao ny tanan'Andriamanitra hiasa nadio antsika ravana malala. Avelao izy andray ny fitaovam-panadiovana mba hanadiovana antsika amin'ny tsy fahamendrehana, amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Amen. Isika nge ravana tsy mahavita teny na ny manadio antsika aza tsy haitsika, tsy vitantsika fa tsy maintsy mila n'Andriamanitra tsika. Mila n'Andriamanitra foantsika na dia ny hanala ny loatra aty amintsika azy. Ny ten'Andriamanitra hoe nahita ny zanak'Israely nisokosoka tamin'ny rano dia noraisiny dia nodioviny dia nitafiny lamba. Tsy mahavita nenintsika ravana malala. Andriamanitra ihany no afaka mikarakara ny fiainantsika io. Tsy mahagaga raha misy zavatra sika mandalo zavatra sika eto amin'ity tany ity dia mora reraka ingentsika. Isontsika ohatra hoe fampatava vaovao tsika dia manahoana nareo any? Ie, zay aloha salamalama ihany fa ny ady koa dia misy foana. Endrana satria tsika na dia mivavaka azy dia kely ny herintsika. Kely ny herintsika. Fa mila herin'Andriamanitra isan'andro isan'andro tsika. Amen. Nafahatsika ravana mbola manohy ny fiainantsika ihany na dia eto an-taninady azy. Mila herin'Andriamanitra ianao. Afaka mivavaka fa ianao andra dia tenenao mihitsy hoe Jesosy ianao no heriko Jesosy. Mila ny herinao Jesosy raha mandalo fahakiviana Jesosy, raha mandalo ady Jesosy malalo. Mila ny herinao fa tena navaka anao Andriamanitra. Tena navaka anao Andriamanitra ary fotoana fanavahan'Andriamanitra anao zao. Mba azonao tsena velavela taky ny ahoana ny fahafahambaraka an'Andriamanitra raha zao ianao ny resy. Ny fotoana zanak'Israely resy ravana satria manota dia resy ny Filistina dia faly ny Filistina mandihy mihitsy ny fahavalo
alainy Filistina angalariny ny fiaran'ny fanekeny dia mieritreritra mihitsy ireo Filistina ireo fa tena resiny zanak'Israely tena fifaliana ho an'ny fahavalon'ny Israely mihitsy zany mandresy ny zanak'Israely zany tahaka ny ahoana ny fifalian'ny ay ilay firenena faran'izay kely indrindra na resiny zanak'Israely ary tahaka ny ahoana ny fahafahambaraka'Andriamanitra rehefa resiny zanany Andriamanitra koa nefa tsy maintsy mampiseho amin'ny zanak'Israely fa tsy mety ny mivadika aminy tsy mety ny manota aminy dia tsy maintsy asehony eo resy kely alohanareo satria nareo nivadika tamiko fa afa-baraka Andriamanitra ao ambadika ireny ry havana ny anaran'Andriamanitra io tsy maintsy asandrana io ianao nge mitondra ny anarana ianao nge havana izy foana ny dradradradrainao isan'andro io dia tsy maintsy ampandresena ianao satria raha resy ianao dia afa-baraka izy sady afa-baraka koa ianao fa zany anarana hoe zany teny hoe fa fahambaraka zany mahafantatra ao tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra zany tsy misy ho an'ny zanak'Andriamanitra zany raha tokoa ka mbola mijoro iny olona iny ka manompo an'Andriamanitra neny Davida ry havana ny zavatra nilalovana ohatra ny fahambaraka fa ny tena marina tsy fahambaraka saritsarina fahambaraka fotsiny fanoneran'Andriamanitra tao aorianan'izany ianao io mety ozy ianao hoe tena efa pototry ny fahambaraka amin'ny fiainako tsy ry havana zanak'Andriamanitra ianao tsy miasa eo aminao zany voambolana zany tena mihitsy andrao tsy miasa eto amiko zany teny zany tsy miasa amiko zany voambolana hoe afa-baraka zany satria manjary hifaly ny fahavala ary tsy ianao rery fa ho afa-baraka koa ny anaran'Andriamanitra mijoroa ianao mijoroa amin'ny herin'Andriamanitra ianao amen dia ho hitanao ny fanafahan'Andriamanitra haleluia
feet. Amen. Jesosy malalo. Misotranao zay Andriamanitra. Ty sabata ty nge Jesosy tena fotoana anankiray fantatray mihitsy hoe anafianaona hery. Ny mamakivaky nene mana Jesosy mbola tsy fantatray. Fa fantatray fotsiny androany fa eto ianao. Fantatray fotsiny androany fa manatrika anay. Manafy anay hery vaovao indray. Halleluja. Efa lany ny herinay tamin'ny herinandro Jesosy aho. Fa hery vaovao indray nomenao anay. Mandritra ny anemanay ity. Dia izao ampelantananao izay tsirairay ihany. Fa izany ihany ny ahafahanay mandresy an'izao fiainana izao. Izany ihany Jesosy no ahafahanay mba izay indray no anakora ny fahavalo. Fa tsy ny fahavalo foana ny anakoranay Jesosy. Misaotra aminao izay. Mankasitraka ny amin'ny fitiavanao. Mankasitraka ny amin'ny fotoana ity. Misaotra ny amin'izao fotoam-piderana. Misaotra ny amin'izao fotoam-bavaka Jesosy ihany. Ahafahanay miaona aminao zao. Mino sy matoky hafarenao ny vetivetsipony tsirairay avy tena tokantrano tany. Tsy mba misy avelanao raraka tany reny. Fa tonga eo anatrihanao Andriamanitra. Misaotra anao izay. Izay rehetra tsy feno kosa Jesosy dia ianao mbola amenao izany foana. Na dia tapitra aza ny fotoana. Mandritra ny enemana io dia tsy tsahatra hipitsipitsika eo aminay ianao. Ampahely anay. Amerimberina aminay Jesosy ny teninao. Ary ampafantatra anay fa eo anilanao mandrakariva ny misy anay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluja. Amen. So atsika n'Andriamanitra ny fiankofana izay vita teto. Ho azy ny voninahitra. Halleluja. Atsika androany teny amin'ny Jesosy hoe tazony mafy a Jesosy. Hiditra anatin'ny fiderantsika dia aorianan'izay tsika dia iainy tenin'Andriamanitra. Atsika tira mahafinaritra hoe tany mafy a Jesosy. Tany mafy satroponinahitra. Atsisy arombaka eny andohanao eny. Halleluja. Amen. Iverana misy anao efa marapolo ezaka vitanao nefa sasany tena motika navarava maka ny toeranao tsy voatanisy tsondro hoadinatray anao tsy voambary tsony fizanasakanao mila lago tsy ho ela teo rava tamafy zay efa neretanao. Matsisy akaneo mantananao ny favaly tsy faly amin'ny satria io anatanany manantia tanima feo tanima feo tanima feo tanima fisayananina fisayananao matsisy akaneo mantananao ny favaly tsy faly amina satria indra namanao mananty Iverana misy anao tsy voavita afaka zaratry zao nefa sasany tena motika lavarava miady mafy maka ny toeranao ny manenjika tsy lavitra akaiky anao ny vavaloko manenjika mafy zao nefa nitombo dia tsy amelanao rava fa nitindeo mandresy lalava
Halleluja, eo ihany tsika mahira fidarana anankiroa tsika tonga dia anankiroa mifampitohy a dia aorian'izantsika enten'Andriamanitra. Amen. Asaritsika. Matuki faz mais desce. Ominu, 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 fala ele tudo. Matuki, 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 matuki faz mais desce. Ominu, 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 fala ele tudo. Não me culpa, pressionão, lava me me fale, me se la humanite. Matuki, 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 matuki faz mais desce. Ominu, 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 fala ele tudo. Matuki, 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 matuki faz mais desce. Ominu, 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 fala ele tudo. Tô mais fina, minha pizza sem batata. Matuki, cabeça ali, e se la humanite. Matuki, 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 matuki faz mais desce. Ominu, 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 fala ele tudo. Matuki, 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 matuki faz mais desce. Ominu, 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 fala ele tudo. Batuki, ominu, batuki, faz majesty.
Halleluja. Satranao zay Jesosy malalany amin'ny fotoanandroany izay mbola fanay indray manana fifandraisana aminao anatin'izao fotoana mandry dia ny sabata masina izao. Androany zay Jehovandriamanitra mangataka aminao indray hoe mataka ny nanatrehanao ny fotoana fiderana teo loka mbola nanatrehanao indray an'izao fotoana mitoroteny izao. Zava-dehibe aminay ny henony afatrao ka sy ny fony tsirairay avy tena mba ho tanilona ka amafazana ny vo afafy dia ny teninao mba ho tanilona ka niriny zany teninao zany ny fony tsirairay avy zay tonga eto androany ka ny teny zay hotoriana dia tsy mba ho adina ary ny teny hotoriana dia tsy mba hiverina raha tsy mahavita ny asany eny amin'ny tsirairay avy mitondra fahasoavana sy fitahinao anay ny tenin'Andriamanitra zay hotoriana amin'ity androany ity ho voninahitry ny anaranao misaotra Jesosy malalo. Halleluja. Amen. An'irana anankiray tsika anomboana an'ity toriteny dia anao hira anankiray tsika. Halleluja. Totra tsika fitiavana be terite dia arahiry tsika aloha sina tononkira ihany na dia zany ara. Halleluja. Halleluja. Arabaina tsika tsirairay avy izay tonga eto miarabanao ranabavy Itoto Noeline, Verselina Bertsava, Anglina Rodriguez, Ranolso Elisabeta. Halleluja. Miantso atsotsika tsirairay avy izay mety mbola tafajanona ny ambadibadika any tonga amin'ny fotoanany toritentsika zao dia manasanao hoe manatrehan zany toriteny zany fa hainao azy mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny fonrehetra. Eno finaritra daholo isika tsirairay. Hitra amin'ny toriteny avy atsika orina ntirity fa le raha mba hoany ianao izy ilay hira raha kofa
giulia now. Amen. Hallelujah. Amen. Alléluia, andao averitsika izay zay za zany tena teny aminao andao averitsika izay tena ohatra mamy be amiko le hira. Ny tompon-taona aloha tsika rehetrarehetra faly be mihitsy mihaona aminao eto androany dia manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra dia tratry ny sabata masina daholo tsika tsirairay avy ny raha tonga eto ianao androany dia ataovy tena fotoana mamy anao ty androany ty fa mamy ngeravana zao feonantsika zao mamy ngeravana zao feonantsika sy zao fotoam-bavaka sy zao fitandremana sabata zao zany izy zany tena nanapetsika kely foko mihitsy satria mafana be foko satria ila fataona any am-piangonana zany taloha rehefa alohan'ny ravy iny ny fiangonana dia mifanantona daholo amin'izay mpiara-bavaka dia miteny faly raha mba hoany ko ianao ary zay koa miteny aminao eto androany fa raha mbola ny fandarana andramokay izao dia tsy reraka iantsoantso ary tsy ato iantsoantso satria izao mamy loatra ny miarady dia mety leo ianao indraindray fa zay tsy leo ary zay iantsoantso foana satria faly zay raha mba hoany koa ianao mino fa faly ianao raha mba hoany koa za nao veritsika zay zay dia hitsavatra any amin'ny tenin'Andriamanitra tsika rehefa eo ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko faharoa andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy no jerentsika tantara faharoa toko faharoa andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy andao aloha veritsika rira teo miaramila daholo dia tonoina eny anaran'ny eo akaikinao tahiny Jesosy ary tsika rehetra. Alleluia. See the way my love cool outside your love is always found by fire. Nobody do you now. Hallelujah. Yaro miti mati nuna sai. Yaro miti numba mati wai. Kurambura misi yumi azwata. Hallelujah now. Amen. Hallelujah. Hallelujah now.
tena mafana ny fo a mino an'izany fa efa andro farany zao a alleloia mino fa tsy anao tsony ny teny hoe tsy marina zany hoe andro farany zao fa andro farany zao ary tamin'ny maraina zay de mifantoka manokana tamin'ny fifampahirezana ny am'izao andro farany zao fa de andro ny fahorimbe a izao hidirantsika zao ry havana malala tena maherezy ianao a fa raha mifikitra ianao hatramin'ny farany a de misy amin'ny voavonjy ianao ary androantsika mbola hijery araka lina te tsy hoe manakolazaina foana zay a fa tsotra fotsiny faly fotsiny aram-bahoany ianao mila makany an-danitra isika mila tonga any an-danitra fa raha tafajanona eto isika ny fijanonantsika eto mitoy makany amin'ny fandehanantsika any ambanin'ity tany ity fa raha miala eto tsika de miakatra amakivaky ny abakabaka de hianany amin'ny lanitra vaovao any amin'ny tany vaovao alleloia any amin'ilay paradisa soa de le fiainana mandrakizay androantsika de teteny aminao hoe raha misy miteny aminao hoe ho any an-danitra ianao am'izao fotsiny hoe mora kely za makany an-danitra hoe makany daholy a de aza mino an'izany olona zany ianao fa tsy marina zany tsy marina fa mora ny makany an-danitra ry havana malala ety sady tery ny lalana makany nefa mbola mpahirezako anao foana ary teniko foana isan'andro azo atao tsara ny makany azo atao koa no mijanona eto azo atao koa tsy manapa-kevitra ho any fa raha mbola misy ny azo atao le hira raha mbola azoko atao no miteny aminao de zao andaotsika aniry no hany ihany fa tsisy tsara ohatran'izany makany zany ry havana malala tsisy tsara ohatran'izany makany an-danitra zany tahintompo an Claude Arazaka Marijo Ingénieur Rodriguez Jesosy Mpandresy tahintompotsika rehetrarehetra androantsika hijery indray hoe manahoana tokoa zany hitody noelinina tonga soa ho any an-danitra tsika amin'ny mahatsimora anazy a de misy fiomanana raha hiteny aminao zao hoe raha ohatra ianao mipetraka ao raha Antananarivo zany ianao ohatra de mipetraka eo Ambojatovo ianao mipetraka eo Ambojatovo a de andeha eo Analakely eo amin'ny 13 mai manahoana ny fiomananao a raha mifo ianao miala eo Ambojatovo de eo Analakely eo amin'ny 13 mai todizany hoe tsisy fiomanana zany efa lalana le isan'andro zany ary raha mitenenao indray hoe miala eo Ambojatovo ianao de ho any États-Unis de ahoana indray ny fiomananao mitovy amin'ny fiomananao avy eo Ambojatovo any amin'ny 13 mai ve ny fiomananao raha avy eo Ambojatovo ianao andeha ho any États-Unis mino fa mety heritaona ianao zay nanomana an'izany voyage zany raha izany mety efa 20 volana ianao zao nanomana an'izany voyage zany alleloia satria tsy ohatry maky eo amin'ny 13 mai maky any États-Unis na makaty a France raha avy any Ambojatovo ianao raha misy hiteny aminao hoe ataovatra ianao andeha ho any Analakely fotsiny fa tsisy io fa mandeha mitovy io de aza mino an'izany olo zany fa tsy mitovy zany tsy mitovy amin'ny fiomanana halleloia raha avy eo a Sambava ianao ho any Andapa tsy haiko koa le lela zany 20 kilometra sy ny hoe ianao avy any Sambava ho any Tuleara tsy mitovy ny fiomananao am'izany androantsika hijery akalesona anankiray a atao amin'ny tantara faharoa satria zao isika io a de samy miala avy any amin'ny toerana misy azy andeha ho any amin'ny toerana tena lavitra de ho any an-danitra halleloia ho any an-danitra mino fa tsy mitovy aminanao andeha hiasa ny fiomananao raha andeha ho any an-danitra ianao fa na ny sambon-danitra aza tsy mbola tonga any an-danitra tsy mbola misy fusée tonga any an-danitra le lanitra lazaiko tsy any amin'ny volana tsy any amin'ny kintana tsy any amin'ny planeta hafa fa ho any an-danitra zany a any amin'ny abakabaky ny lanitra any amin'ny ara-panahy tsisy fusée tonga any tsisy sambon-danitra tonga any ka hoana ary ny tokony hiomanantsika raha misy miteny ataovatra anao to andeha any Ambojatovo fotsiny io a andeha Analakely de miteny anao efa mamitaka anao zany olona zany mamitaka anao zany olona zany raha hiteny aminao hoe zany lanitra zany lalahy fa nomenantsika zany
zany lanitra zany efa voasoratra ho antsika zany fa tsika makany de teteny aminao a fa mamitaka anao zany olona izany ary za raha miteny anao fa tsy mora ny makany tsy mampitahotra anao etony koa le pasitera tsy le mpanompon'Andriamanitra tsy mba mampahery ny olona fa manakivy tsy manakivy anao zany ny mpanazatra anankiray a ny mpanazatra ohatra hoe anao reny boxeur professionnel reny tsy mbola niteny tamin'ny olona ataony fanazara-tena mihitsy hoe maivana be ny adversaire io fa zao tsy maintsy teneniny omaniny ny sainao fa tsy mora ny ady omaniny ny sainao fa ho sarotra ny ady atonga inony zany atonga le boxeur efa professionnel atonga le boxeur professionnel io mana bebe kokoa fa tsy hoe manakivy akory le mpanazatra ny mpanazatra tsy manakivy fa ny mpanazatra de miteny mafy ny adversaire fa ny mpanazatra koa tsy maintsy miteny vitanao io halleloia ary omeko ny fanazara-tena avitanao an'io ianao halleloia ny soramandry amin'ny tantara faharoa toko faharoa de hoe ny niomanan'ny Solomona hanao ny tempoly ahoana hono hoe ny niomanan'ny Solomona hanao ny tempoly fanontaniana petrako aminao nanam-bola sa tsy nanam-bola Solomona nanam-bola sa tsy nanam-bola Solomona kay avana raha hanao tempoly nanam-bola Solomona ny tiako lazaina am'izany Solomona tsy hoe vao andeha hikarama de hitady vato aloha satria anao fototra de hikarama aloha fa hitady biriky de hikarama aloha fa hivady vidy hazo fa Solomona nanam-bola mpanjaka nanan-karena vao vintsika no miresaka an'izany fa i Solomona nanao tempoly de Solomona iomana fa manino ny Solomona no iomana hanao tempoly fa nga Solomona tsy mpanan-karena maky tenin'Andriamanitra isika andininy fa efatra Solomona tantara faharoa toko faharoa andininy fa efatra amin'ny anaran'i Jesosy ary ny tranonao efa toko de lehibe satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitray averiko ary ny trano efa toko de lehibe satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitra rehetra ny tempoly tsy ny tempoly fivavahantsika amin'Andriamanitra any samy manana ny tempoly ny Saoline manana tempoly temple de Saoline manana temple tempoly zany a ny Andriamanitra anankiray eo amin'ny firenena ray de manana trano anankiray natao hanomponana azy ny musulman manana an'izany ny bouddhiste manana an'izany ny maya manana an'izany ny tsy fantatro avy manana an'izany daholo zany hoe ny Andriamanitra ray a de manana tempoly ray farafahakeliny Jehovah Andriamanitra koa de anaovana tempoly izy eto halleloia halleloia fa zao ry havana ny mahatonga ny Solomona iomana de zao raha amboatra tempoly ohatran'ireo tempolin'ireo firenena hafa reo izy de mavita de vita commande fotsiny atao ohatr'izao ny rehefa de zao fa zao ry havana ny tena mahatonga ny Solomona iomana ny trano efa toko de lehibe zany hoe lehibe no reo rehetrarehetra reo satria lehibe no ny Andriamanitra rehetra ny Andriamanitray nefa reo Andriamanitra rehetra reo efa nanaovana tempoly fa ny Andriamanitray koa de anaovana tempoly lehibe satria ny Andriamanitray de lehibe alleloia zavatra roa tenen'ny Solomona andiny fadimy nefa iza no mahay manao trano ho azy fa ny lanitry ary ny lanitry aza tsy omby azy fanontaniana mipetraka tempoly ohatrany ahoana kay ny atao omby an'Andriamanitra reo le Andriamanitra rehetra eo a anaovana tempoly na de doany kely ohatrany mialatsy indrindra doany kely trano kely bongo kely reny de ampy reny Andriamanitra tompony ny doany reny zay ny agezany
indray ry zireny ny tete ndray azy ireny tsy atsomby olona ray kory dadarabe any eo dia any ivelany olona fa raha manao trano an'Andriamanitra nefa le Andriamanitra lanitra sy ny lanitra aza tsy omby azy fantaniana voalohany iza mahay manao trano an'Andriamanitra ary faharoa fantaniana manipetraka ka iza moa manao trano azy afa-tsy ny andorona didikazo manitra eo anatrehany ihany fanetretena be misy tao amin'ny Solomona teto voalohany indrindra nanalehibe ny anaran'Andriamanitra iza kay mahay manao trano an'Andriamanitra ary raha izy indray ny hanao trano dia fanetretena be mihitsy fa iza moa zany hanao trano nefa mpanjaka lehibe nanana fahenrena nanana rena nanana fahaiza manao rehetrarehetra fa ny teny izy hoe iza moa zany aleloia fanetretena zany zao ravana ny zavatra nitranga raha vakitsika ny andiny fahadimy iza mahay manao trano azy fa ny lanitra sy ny lanitra aza tsomby azy ko iza moa nanao trano azy afa-tsy ny andorona didikazo manitra eo anatrehany ihany zany hoe mahavita trano ihany Solomona raha anao inona ny zavatra inona ny trano vitany io ny valiny iza moa aozy izy ny hanao trano azy afa-tsy ny andorona didikazo manitra eo anatrehany ihany zany hoe le manao trano fandorona didikazo manitra vitany Solomona tsisy olana manao an'izany satria ny trano fandorona didikazo manitra dia anisan'ny parti kely ao anatin'ny tempoly fa tsy io akory ny tempoly aleloia ohatry ny raha an-tranonao zany dia misy cheminée ao an-tranonao dia io zany ny fandorona didikazo manitra fa akoatran'io ny efitrano rehetrarehetra ny salon ny livine ny salle à manger ny chambre rehetrarehetra ny chambre d'amis ny rehetrarehetra mbola ao anatiny daholo reny zany hoe ozy Solomona iza moa azy izy ny hanao trano azy fa raha trano fandorona didikazo manitra dia vitako ary za koa teteny aminao ny trano fandorona didikazo manitra vitan'izaniza kely zany ny zava-dehibe amin'izany fotsiny dia natao andorona mety andorona fotsiny ve zany misy fandorona fotsiny ve zany ny fandorona didikazo manitra dia tsy maninana briky tahaka ny ahoana ny anaovanao azy fa mety andehanany iretan'ny afo sy andehanany sitroka iakatra fotsiny be sotra ny trano fandorona didikazo manitra dia vitan'ny Solomona vitan'ny olon-dreny ary mety tsy mino raha teneko fa na izana ianao mahavita trano fandorona didikazo manitra isika inona moa ny hevitra zany voalohany indrindra fa inona moa le tempoly amboarina eto inona moa le tempoly amboarina mampiasa ny sain'ny Solomona inona ny hevitra zany amin'izao androtsika izao Paoly any dia efa niteny zany amin'ny Koritianina voalohany resaka momba ny tempoly tsika Koritianina voalohany toko 7:5-10 hoy Paoly nanao hoe tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra nareo ary ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia hosombany Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany ka drisy hoe za dia anao kay le tempoly mbola nampimy Paoly ihany koa ao ambadibadika kely fotsiny Koritianina faharoa toko 1:9-10 sy 20 ahoana ary moa tsy fantatrareo fa mitenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo iza le tempoly za tenao manahira-tsaina ny anao an'io tempoly io hoe tena vita itoeran'Andriamanitra ve ty tempoly ty mba antanio ny tenanao androany anao ianao mba mijery fitaratra kely ianao ihany mijery fitaratra ianao rery dia tsy fitaratra hita amin'ny maso ihany fa mitaratra ny zavatra any anatinao ianao dia apetrao mifantaniana hoe Jehova za ty ve mazaka tempoly za ty ve tempoly fa raha i Solomona no ny antaninao dia sadaikatra izy fa zao ny teneniny hoe raha fandorona didikazo manitra dia vitako zany ary za mitenanao raha tsika sy anao io koa fandorona didikazo manitra vitatsika zany inona moa ny dikan'ny hoe fandorona didikazo manitra ny fandorona didikazo manitra dia le fandorona n'ilay fanatitra sy le didikazo manitra
dia emboka manitra tonga anatreh'andriamanitra iny a fiderana sy fisaorana iny le fiderana iny dia le fisaorana iny le miakatra rehefa tahin'ny tompo iny tsika alleloia tsisy tsy fandoroana didika azo manitra tsika ireo alleloia tsisy tsy fandoroana didika azo manitra na iza na ianao tsy misy olona tsy mideran'andriamanitra zany ary mazoto mivavaka rehefa tonga mirotsaka ny fitahin'andriamanitra dia iny zasy ianao fandoroana didika azo manitra isaky mihetsika fandoroana fiderana nge zany mpololotra amintsika zany le tsika mirehatra sy mideran'andriamanitra iny satria maninona satria nytahin'ny tompo dia fandoroana didika azo manitra fa amin'ny Solomona ny farany kely indrindra zany andriamanitra tsy te hitoetra amin'ny fandoroana didika azo manitra ny fandoroana didika azo manitra dia zavatra anankiray ao anatin'ny tempoly izay tonga eo amin'andriamanitra fa andriamanitra tsy izay ny tonga anazy hipetraka fa andriamanitra mitady toerana hipetrahana tempoly hipetrahana ny fandoroana didika azo manitra dia ampahany kely ao anatin'ny tempoly raha io izy Solomona tsy mila miomanahako fa satria zanao zavatra ngeza be ny zavatra tena vitako ananako toky zahako afa-tsy ny fandoroana didika azo manitra io vitako io izy amintsika tsy hanavavaka fidera izy amintsika ny tsy azo ty vavaka izy amintsika ny tsy tena ravoravo amin'andriamanitra rehefa lay tonga le fitahin'andriamanitra rehefa lay tonga le fahasoavan'andriamanitra izy any tsy mbola faly tamin'andriamanitra raha afaka fanadinana zany izy any tsy faly tamin'andriamanitra rehefa idiram-bola zany za tamin'ny herinandro iny tena ravoravo be tamin'izao fo satria alohan'ny atory satria mijery kely banque en ligne io misy vola miditra tsy fantatro vola viaiza tsy azonao antsena mitsy avaizy ty tsisy fanazavana fa tonga aminao fotsiny vola efa za efa andeha hiakatra dia atory iny efa hiakatra eo mofandriny satria nijery aloha mijery telefony fa didididiny toromaso fa mijery kely banque en ligne mouvement sisy oe fasoko neny io misy fitahina miditra io alleloia piana telefony lasa le no miverina nandohalika efa le andeha hiakatra lasa le no miverina nandohalika nideran'andriamanitra fandoroana didika azo manitra raha ianao mahazo fitahina amin'andriamanitra ka mbola fandoroana didika azo manitra mampatahotra mihitsy ny aminao Koretiana voalohany andininy fahatelo Koretiana voalohany toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo le voalohany dia Koretiana voalohany toko fahenina andininy fahasivy ambin'ny folo sy faharoapolo le faharoa zafady alleloia hoy Solomona ary iza moa anao tempolo azy ianao trano azy afa tsy andoroana ny didika azo manitra eo anatrehany any io vitatsika io tsisy tsy fandoroana didika azo manitra ho atsika tsisy tsy mirehatritsika rehefa le mba omena fahasoavany iny fa zao ry havana manana ny tanjony eto alleloia dia tsy ny anao didika azo fandoroana didika azo manitra fa ny anao tempoly alleloia ary mila fiomanana ny fanaovana ny tempoly mila fiomanana ny makany an-danitra zao ataontsika zao tsy fantatra hoe fandarana fanompirana nataontsika teto zao androany ty fa zao rehetritritanao zao tompoko tsy fitiavana te izy tele fa fiomanana anao tempoly zao alleloia fiomanana anao tempoly hitandrina mpasika tsika amin'ny faran'ity volana ty amin'ny talata faraiky amin'ny telopolo volana marsa mipasika tsika mbola fiomanana daholo koa zany fanomanana fiomanana anao tempoly zany zao ny zavatra antranga rehefa tsapan'ny Solomona zany fa tsy vitanyrery ty zavatra ty zao ny zavatra nataony ny antso ny mpanjaka ny tiro izy andininy faharoa am'le tantara faharoa toko faharoa teo mpanjaka faharoa tantara faharoa toko faharoa andininy faharoa ary Solomona naniraka kany amin'ny Rama mpanjaka ny tiro ka hoe tahaka nataonao tamin'ny Davida raiko raha nampanaritra azo sedera ho azy anaovany trano itoerana ianao indro za efa nanao trano amin'ny anaran'i Jehovah Andriamanitro izay ho amasininy ho azy ka andorona didika azo manimpofona eo anatrehany sy asiana mofo aseho mandrakariva ary andorona fanaritra isamaraina isakariva ary amin'ny isa-sabata sy ny voalom-bolana ary amin'ny fotoam-pivavahana voatery Jehovah Andriamanitray ho adidin'ny Israely mandrakizay zany tanareo efa nisy tempoly inge teo efa navidy Solomona
fa eto izy anao dinga anao tny ianao zany navita trano kely de apiakatra ianao rehefa apiakatra ianao a de tsapanao hoe tsy vitanao tsony satria tsy vola ihany no miasa eo fa ny tena nisan'ny zavatra amykônty eto a de ny atsarany jereo re tsara andiny fa enina ko an'ireo olo-kendry a hiasa volamena sy volapotsy a sy varahana sy vy sy volomparasy sy jaky ary manga ary izay mahay misokotra ny sarin-javatra mba hiara-manao amin'ny olo mahay zavatra izay aty amiko aty a Jodasy Jerosalema izay efa nomaniny Davida raiko ary anatero azo Sedera sy Kipreso ary almoka avy any Libanona koa aho fa fantatro fa mahay mikapa azo any Libanona ny vahoakanao ary indro vahoakako kiaraka amin'ny vahoakanao mba hamboatra trano mamboatra azo betsaka ho aho fa misano izay ataoko de ho lehibe ikagana halleloia ny tena marina ry havana sy ny vola ihany nilainy Solomona teto fa nila qualité any zavatra Solomona nila qualité ana asa Solomona halleloia nangataka tamin'ny mpanjakany Tiro izy mba handefa olo-kendry halleloia zany hoe olona mahay spécialiste professionnel halleloia zany nisy fotoana mpanamboatra tômôbila olona tsy professionnel fa mpanamboatra fotsiny fa hitanao fotsiny ny différence zany hoe ty professionnel ty tsotra maro nisy olona zay hoe namboatra zavatra namboatra tômôbila efa tsy miteny fotsiny mo mahita anazy fa izy fantatro hoe tsy olona tsy de tena hoe tsara fiasa manao an'izy eo izy de rehefa vita le tômôbila de misy ohatry ny zavatra kely zany adino monte azy de zahako nde ary ino taizy ty hay tena tatsy am'le ohatry zao izy de mandrava ndray de averina petaka iny ary ty oaty misy ady hitanao mihitsy hoe tsy miara-miasa amin'ny professionnel ianao Solomona eto a tena te hiara-iasa amin'ny professionnel ary te hitondra tena hoe kalitao tena farak'izay tena avo leta ry havana mala satria zao foana masaka atao tsainy ny trano zay ataony de sady lehibe no hikakana halleloia mba mety aminao ve ry havana ianao io niara-panahinao io ianao io tepoly sady lehibe no hikakana vo mijery anao ny olona de resy lahatra amin'ny Andriamanitra halleloia sika inge le tepoly atao ry havana malany ary zao ny zavatra matao eto a de endriky ny fanoloran-tena zany hoe zavatra matao rehetrarehetra eto zany manomboka eto de resaka qualité sika Solomona zany de resaka qualité na ny qualité ny volamena sy ny volafotsy a na ny vy ny hazo fa manina moa ny any Libanona maka hazo Sedera sy Kipreso sy ino ty izy sy almoka satria hany ny tsara karazana fa tsy rehefa hazo de mety halleloia zany hoe tsy le zavatra vita ny tanjon'ny Solomona fa le zavatra vita tsara sady ikakana halleloia possible nge zany possible nge zany ry havana isika rehetrarehetra eo samy efa nanolo tena daholo samy tsika reo nge efa nanao tepoly daholo tepoly n'lay ratsy efa nataotsika tsy haiko zao nareo za ity zavatra ty aloha mbola tsy nataoko fa raha misy aminareo mba manatra ekefa eto tsy mamenatra zany atsika efa olombavao amin'ny Kristy a izy taminareo efa nanompo sampy taroa mba soratsoraty hoe inona avy kay nitakina taminareo nanompo sampy ny zavatra eko zao ohatra hoe miteny ny dadabe tsy mahazo mihinana tongolo gasy misy koe tsy mahazo mihinana kisoa ohatran'izao tsika tsy mihinana kisoa zao fa netsika tsy nanantsika kisoa ara-baiboly fa tsy nohony sampy tsy mahazo mihinana kisoa tsy mahazo manao akanjo menamena tsy mahazo manao akanjo maintimainty be deabe ny zavatra izay takiny reny sampy reny tsy mahazo ohatra hoe tsy mahazo mihinana voakeny na hoe tsy mahazo manao akanjo tsy mivadika valohany atory de atao mivadika daholo tsy fantatry inona fa zavatra le nitakina taminareo mbola nanompo sampy reny aza menatra manoatra zany fa tsy nge ny fijonam-bavolombelona nge zany na ohatra zany anao manoratra eo de anao zany nanompo sampy taloha ka maninona moa zany fa zao ka anao manompo sampy tsony zany nge ny témoignage tanao zany solotoka be mihitsy mamolava zao tsy mamolava tsony any Jesosy azo alleloia voninahitra ho azy ny zavatra tena tiako atongavana zany de zao ry havana malala ny zavatra ho ataon'ny Solomona eto
dia zavatra tsara zay ho ataony an'Andriamanitra rehetra dia tsara tsy angeravana nanompo sampy tsy angeravana nanompo devoly taloha e tahaka ny ahoana ny fanoloran-tenantsika manao zavatra ataon'ny devoly zany fa devoly nge mitaky zavatra be dehibe takiny amintsika daholo rehefa zavatra ratsy dia ataontsika koa le izy zay raha manataloha miaro tory zany tena teneniko anao nendry rabe ozy izy to zao tsy mahazo mihinana atody dia tena tsy mihinana tokoa ny olona tena tsy mihinana ny olona rehefa mitady rabe zay na nendry rabe no miteny ny loavolio mbola sandeha tady rabe hatramin'izay tsara be zany fa tsy kina n'olo tena ho an'ny satany tsika taloha zay zany taloha miaro tory zany ry havana malala na hira inona ny hoe na hira iny hatramin'ny firmarena ny anaty boîte de nuit tsy dia hoe olona nisany mahay mandiha afoatra mahafinaritra dia feno antsika mihitsy io boîte de nuit io ary tsy mialo antsika raha tsy marenina tena client natanjaka mihitsy client fidèle mihitsy alleloia tsy mahazo mihinana tongolo gasy tena ataon'ny olona reny zao ry havana malala ny manomana fitoerana ao an'Andriamanitra ny mamboatra tempolo nenan'Andriamanitra tsy mora tety ny antso ny mpanjakan'ny tiro mihitsy ny i Solomona ina moa mampiavaka an'izany tiro zany rehefa miteny hoe tiro sy Sidona dia zao tanàna anankiray mandroso be izy io tiro sy Sidona le tanàna mandroso eny e aza isaky ny réveillon dia mandrombo tsy mihinana tongolo gasy sotrandreo mizarandreo fa ilaitsika inge reny e ilaitsika fatarina ny zay ino moa tetikadiny satana dia zao nendry lina hono tsy mahazo manana vokia fa tsy hay zay antony ary mety nanompo samby koa zany nefa neta aloha ny tena nekeo tsy mahazo mihinana vokiana zay sotra nareo ny nandray anjara manambotro zany ny sotro tokany ray tamin'ny olona misy trompo sotra n'Andriamanitra efa olona afaka daholo tsika zao zany ry havana malala tsy mora manao fitoerana ao an'Andriamanitra tsy mora ny mamboatra tempoly ho nenan'Andriamanitra zay ny natonga ny Solomona ny antso olon-kendry hitondra hiasa volamena sy volafotsy sy varahana sy vy sy volomparasy io na io fanoloran-tenanao io na io vavaka fanoloran-tenanao io na io asa fanompona ataonao io nge raha ataontsika amin'ny fisainantsika io tsy dia makaiza fa takany hoe miantso fanamasina zany tsika takany hoe miantso anjely zany tsika anampy atsika alleloia manomboka androany ianareo zay hanao asan'Andriamanitra tadidito ty teny ty mahanaova zavatra tsara alleloia manentana anareo ato amin'ny groupe zay maresy zany zay za indrindraindrindra rehefa hanao asan'Andriamanitra dia manaova zavatra tsara alleloia manaova zavatra tsara aza mba manao an'izany mihitsy hoe anao manatory-teny hoe anao tory-teny alefa dia sady mitondra tôbily ihany no mitory-teny tsy hoe manao ohatran'le anay ireny hoe sady mitory-teny zay misy ny tanjona amin'izy fa ohatra zao zany anjaranao mitory-teny dia voalohany indrindra miomany ianao anao zavatra tsara tena dinio lalina miaza manao hoe hitory-teny zany nareo latsinainy ny anjaranareo manomboka avadalina amin'ny sivy sasany dia amin'ny valo nareo manomboka manao tory-teny na valo sasany amin'izay fotoa zay nge tsy zoky alaino ny mitety bara sy boîte de nuit aloha fa ankehitriny efa an' Jesosy alleloia zao na mitory-teny ataontsika na ivavaka fanomboana io aza zatra manao zavatra hoe misy quantité fotsiny lava be fotsiny vavaka fa tsy ny homanina aloha manao vavaka ray minitra fa tena avany am-pona amin'ny lokalany anao zavatra tsara aniraka olo-kendry aniraka fanamasina ny Andriamanitra anampy anao na dia vavaka fanomboana na dia vavaka amin'ny firenena afaka hitarika olona ao amin'i Jesosy tena re mihitsy zany ny vavaky ny olona ny omana maika moa fa nitory-teny alleloia ingeravana miomana io i Solomona tena nitady naka olona mihitsy ary nanakarama olona mihitsy
ozy izy anarinany hoe omeko varotritika ozy izy vary ordiary ho alina ny ary device diluile roa alina ny vahoakanao le manampy anazy zany zavatra zany mila ezaka zany rehetrarehetra zany inona ny ezaka atao alleloia nareo zany a Madagasikara indrindraindrindra sotra nareo fandaniana crédit zany nkaravana tsy mora fa zao nareo efa nifidy de fa niantso ny olokendry avy any Sidôna tianao zavatra tsara de io misy aminareo ary tsy tokony hoe tokory fa misy problème androany nefa io fa hitako eto alleloia manao zavatra tsara misy fandaniana zany trano vorona ny vita ny vava ozy ny fomba fiteny fa manorona fanjakan'Andriamanitra ao anaty zany lavana tsy mora zany mety mandeha mihitsy ny vola za tena mideranareo any Madagasikara mampahiranareo fa misy mitantarinareo ny vola laninareo amin'ny connexion amin'ny fandaratsika ao ligne io mando vola nareo zany tena mahery fo nareo aty aminay maso reny tsy alo vola malo vola ihany moa zany fa kely fa tsy isaky nijery de mando vola sotra nareo maherezy nareo alleloia fifehezan-teny isan-karazany miaratsy ny tompoko sabatany any te mba mihevina alleloia tsy mihevina rehefa fandarana afaka fiambenana fa rehefa alleloia misy pastera ray zay rehefa nahazo antso izy hoe hanao asan'Andriamanitra de mbola tsy nandeha nanao pastera aloha izy fa nianatra mafy vo me izy mifofotra nianatra tena azo diplôma be mihitsy izy efa nahazo antson'Andriamanitra hanao pastera fa nianatra aloha izy tena azo diplôma be mihitsy izy tena hita asa tsara be izy de niasa tsara be am'izay izy tena anao pastera am'izay izy tsy takatry ny olona mihitsy any fa inona ny anton'izany niantso olokely avy any Sidôna aloha izy hiasa volamena sy volafotsy sy varahana sy vy alleloia tsara ingeravana zany hoe mpanompon'Andriamanitra manam-pahaizan'izany za tena ko anareo fa raha ohatra hoe mpanompon'Andriamanitra tena hoe tena tsy manana mihitsy na de savoaly vivre farak'izay kely ary fa mahay baiboly be tena tsy mahatazona pino ianao satria nahoana indraindretsika mieritreritra hoe fahaizana baiboly ihany ny tena ilaina de afaka manao pastera fa tsara kokoa ianao raha misy mpiasa mahay mihitsy olokendry mihitsy miasa ny volamena sy ny volafotsy sy ny vatosoa sy ny volomparasy sy ny vy ao aminao ianao le tepoly tsara ray avana zany manana pahalalana zany tsara ray avana ny mianatra tsara zany manana misy mpanompon'Andriamanitra zay tena izy io ohatrany tsy de nahita fianarana fa izy aloha tena enjana be izy resaka baiboly resaka ara-panahy fa misy fotsiny zavatra ohatrany hoe tsisy fanabeazana kely tsy amin'ny fanabeazana kely de hitanao ohatra hoe manao ohatra hoe misy fahazaran-dratsy kely vokatry ny tsy fahalalana hoe tsy tokony atao ty zavatra ataony foana amin'ny mpino de maratra foana ny olona anaovany an'izay zavatra zay aloha tsy teneniko le satria manjary ohatry resaka olona tsika fa io pastera le teneniko anareo nianatra izy aloha de niasa tsara am'izay izy nanao pastera am'izay izy de ndraiky sakatry hoe fa ina ary ny anton'izany saina fotoana zany nefa ny antson'Andriamanitra hoe manao asan'Andriamanitra anao asan'Andriamanitra izy fa am'izany fotoana zany izy olona tsy anala-baraka ny anaran'Andriamanitra zany tsony izy satria zao olona manana ny ampy izy alleloia misy pastera vao tamin'ny herinandro iny misy pastera ny Afrika any Ouganda tena Ouganda mihitsy hitanareo iny le pastera ougandais nahazo tamin'ny loto nahazo tamin'ny loterie reny izy azo $1 million angamba ohatr'izany ny zavatra nataony voalohany nahazo an'le vola izy androany raha pisy tonga de nidiny ny fiangonana tonga de nidiny tonga ny olona de hivavaka tsy nahita ntsony izy pastera de zao ny tenenina tsy pastera ntsony zany izy tsy pastera hatram'izay fa nanaovako ny fiangonana io izy mba azahoako vola iveloma ka zao le vola efa azo ataviko ntsony zany tsy pastera zaza raisinareo pastera zany fa tsy pastera zany ako tsy mahay an'io baiboly tsy mahay an'io fa nanaovako an'ireny nitrandraka ako mba azahoako vola mba agalako mifanatitra reo de mba nilamina fa zao efa nahazo vola nahazo amina $1 million mihitsy izy de tonga de ny fiangonana nakatony voalohany ry havana
na dia didikazo manitra ary tsy fandorina didikazo manitra ary tsy nisy tao amin'izany olona zany kosa aloha fa zao ry havana malala androany a dia teny aminao androany tandria amin'ny lasa taka ny balamo isika fahaizana tenin'Andriamanitra ny lasa aloha tonga ny fitiavam-bola avy eo saika nananao foana fa teny nanakatona ny fiangonana dia fiangonana nanakatony voalohany vao tonga ny vola eto ambavaka tsy azo miliara fa sao dia mba akatoko ty fandarana ty na tonga eo miliara ry havana malala ny olona atao hoe tepoly a vita voapaika tsara daholy na ny sary sikotra ao anatiny na dia samy volamena sy volafotsy zao azy ny azo olokendry ny eny Solomona na dia misy volamena sy volafotsy daholy azy any tepoly rehetra ny eny Solomona olokendry manao an'ireny an'olotsainanao aneny fanamasina tena amboatra ho lasa tepoly lehibe aneny fanamasina ry havana malala alleloia ilaina nge ry havana zany mpanompon'Andriamanitra manana fahadiovana correcta tsara alleloia raha mahantra loatra lasa mangataka lasa manomboka amin'ny solosoloky manginy lasa mangalatra ny farany tandrema atsika zany alleloia misy zavatra karazany roa zany eto voaresaka eto ndray a tepoly dia ndray a fandoroana didikazo manitra araka ny teniko taminao teo tsika rehetra treo fandoroana didikazo manitra daholo fa ty tory teny ty ampianatra atsika ho lasa tepoly fitoeran'Andriamanitra ao am-baiboly ao a misy olona vitsivitsy maromaro be dehibe ao a tena hoe olona tena hoe tepoly izy raha nyjereny anisan'izany ry Abakoka nge ry havana ninona zavatra nitranga mijanona mpanompo an'Andriamanitra natoko foana alleloia zany Enoka zany ry havana malala 300 taona zany niarana nandeha tamin'Andriamanitra ny 520 taona nandehanany tamin'izao fiainana zao fa ny 300 taona ambiny ny rahany tamin'Andriamanitra ao anatin'izany nge ry havana malala alleloia alleloia na mozika tiniko teo namaky le commentaire dia very kely ina teneko parenthèse anatsiaro alleloia amen Enoka tao anatin'izany 300 taona zany nge ry havana misaotra ranobabilinao ao anatin'izany 300 taona irano amin'Andriamanitra nge rana tsy maintsy misy taony ratsy misy ny tsara zao hoe monso ihany fa resika avy amin'Andriamanitra tsy ny ratsy koa raha tepoly fandoroana didikazo manitra ianao mirehatra foana iny rehefa tahin'ny tompo ianao fa rehefa tsy tahin'ny tompo ianao dia maty ny afo izy le olona anankiray mba nahita fahitana zay izy ny amin'ny ao an-danitra ao dia averiko aminao nefa ntantarayko anao foana ary ty ao an-danitra ao ndry havana misy karazana anjely a samy manana ny asany alleloia dia misy anjely samy manana ny asany ao ary efa voaporofo zany tamin'ny tantaran'ny Jakoba fa nisy anjely a miaka-midina ny anjaran'iny anjely iny miaka-midina iny a midina izy aloha mihaino ny vavakantsika dia miakatra indray izy a mitondra ny vavakantsika amin'ny vilia volamena ny tren'Andriamanitra dia avy andray Andriamanitra mandidy anazy hoe eto andray ary ty varim-bavaka ty dia midina indray izy mitondra varim-bavaka dia zay ny asan'io anjely io mitondra vavaka ao an-danitra ao indray a misy anjely mpitondra fiderana fotsiny rehefa nahazo valim-bavaka kaga hono le olona anankiray ary ray retsy anjely retsy a to miasa mihitsy ny anjely atao amin'ny efitrano anankiray dia hozy zao le anjely mpanazava anazy hoe reo a anjely mpitondra ny vavaky ny olona avy an-tany reo ary io izy to misy anjely ray tsy mihetsika mihitsy eo amin'ny efitrano ray io ndray ozy izy a anjely mpitondra eo anatrehan'Andriamanitra fiderana sy fijona vavolombelona fotsiny anke mahatonga atsika mijoro vavolombelona isan'andro ramana zany ke mahatonga atsika tsy mitsara tsy mikatona ny vavatsika manome voninahitra an'Andriamanitra foana
satria misy anjely ao a mitondra an'izay miandry an'izay fotsiny andriamanitra ngerevana tsy ny fangataham-bavakantsika zany hoe tamin'ny ankizy tamin'ny maria tao anaty commencement tandremo a manatombo ny fangataha fa tsy misimitsy ny fisaorana fa ny an'andriamanitra ny olona tena feno fisaorana na tsy mangataka aza omeny misy mantsy olona mangataka le ary tsy miainga mihitsy le fisaorana efa mamisy foana ny valimbavaka fa le fisaorana tsy miainga mihitsy fa tonga ny valimbavaka ray de efa mananjavatra fangatahana indray tonga ny valimbavaka ray de fa tsisy mihitsy mba hisaotra an'andriamanitra am'izay ravana malala nitanjona amin'ity ten'andriamanitra ty androany de zao mba hanao zavatra tsara i Paul de niteny alleluia i Paul de tena niteniny amin'ny Koritianina voalohany Koritianina voalohany toko 7 a arozy ny tenin'ny Paul Koritianina voalohany toko 7 a andiny vevatra amby roapolo tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tamin'ny fiazakazahana de samy miazakazaka avokoa nefa raha ihany mahazo loka miazakazaha toy izany ianareo azahoanareo alleluia sika de miazakazaka daholo ary araka ny teniko taminao samy manao tempolo daholo tsika ny vita voalohany sady mora vita de ny trano fandoroana didikazo manitra alleluia mahay an'iny daholo tsika rehetrarehetra fa ny tanjon'androany tempolo sady tsy tempolo tsotsotra fa tempolo tena ngeza sady tempolo ikakana alleluia diso zany raha miteny hoe fiderana ihany de zay ihany ny ilain'andriamanitra fa ny toe-panaraka an'andriamanitra amin'ny lafiny rehetra no ilain'andriamanitra zao mba tenin'ny Paoly ohatra anatry Paoly tamitsika tsisy tsy miazakazaka ary eto amin'ity tany ty koa miazakazaka ny olona azahoana iny azahoana loka fa isika koa mba miazakazaka azahoantsika loka andiny fa 5 ary ny mpiazakazaka rehetra de mahony tena amin'ny zavatra rehetra misy boxeur américain zay a Mike Tyson mifoy isaky ny amin'ny telo maraina izy mandeha miazakazaka izy manambola izy efa champion de efa manambola be mihitsy izy a mana Rolls Royce izy a ny anazy ny biby fiopiny ao atrano le tigre fotsy reny tigre ny azy ny solona alika lafo vidy be na mikarakara reny Mike Tyson tena manana zany fa na de manana ry izy de mifoy izy amin'ny telo maraina de miazakazaka 30 kilometatra miazakazaka de miverina avy any tsy hoe matory fa miverina avy any de manao exercice hafa indray de mihinana sakafo tsy sakafo zay tiany fa sakafo ara-pahasalamana mety amin'ny toe-batany mety amin'ny mampanao boxe anazy de vita reny sakafo de milomano tsy hoe milomano satria mandeha vacances fa milomano satria te atanjaka amin'ny 4 ariva vita zay rehetrarehetra zay amin'ny 4 ariva amin'ny telo maraina hatramin'ny 4 ariva zany fanatanjahantena isan'andro san'andro de amin'ny 4 ariva ozy izy vita am'izay ny fanatanjahantenako de mijery télé izy mijery vidéo izy inanay vidéo zeny mbola vidéo momba amin'ny boxe andreny jereny mijery ny taktika fomba fanaovana boxe inona ny tanjony ho champion du monde ary tena champion du monde tamin'ny boxe tamin'ny poids lourd izy anisan'ny taona maro de mahony tena amin'ny zavatra misy fotoana ozy izy zao izy ny ao an-tsaiko zaho izy izy mifo maraina be mihitsiny indrindra rehefa le tena alohan'le anao le match zany de zao izy ny ao an-tsaiko ny fahavaliko zao mbola matory zaka avance izy zay zany mietrehatra hoe le olona iady amin'io mbola matory zao izy amin'ny valo maraina iny voafo za kosa izy fo amin'ny telo maraina akavance sao izy de zaho izy miazakazaka amin'ny telo maraina iny de mieritreritra mahita ny fahavaliko mbola matory de zao fotsiny ao an-tsaiko resiko izy satria zao zany omana zany de tokony ananantsika nge zany toe-po zany ravana ho any an-danitra isika na ohatsika ny ipetrapetraka ho any an-danitra isika na ohatsika no anao toerina fandorona didikazo manitra fotsiny hoy Paoly zaho izy Paoly mipiazakazaka de mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa reny mitady sady-ponahitra mety loha ihany aiza zao zany Mike Tyson zany zao efa
efa resin'ny olona zany tsy mahatsy efa tsy champion du monde tsony zany fa nandritra ny 5 taona fotsiny zany mety nandritra ny 10 taona fotsiny izy ny nalaza tao anatin'izay fandavatena rehetrarehetra zay mety loha angery avany sady-boninahitra mety loha angery eny fa raha izany koa zao izy Paoly ny atsika tsy mety loha lanitra ny tanjona lanitra io resahantsika io ry havana championnat du monde resahantsika io fa tena lanitra fiainana mandrak'izay mihitsy hoy Paoly raha iza de miazakazaka nefa tsy toy manao kitotoa ary mamely totondry a nefa tsy toy mamely rivotra fa asiko mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandraona de efa mitory toy ny sasana za de ho lavina kosa ny tenako alleloia raha za hoy Paoly za miazakazaka koa fa za tsy hanao kitotoa ry havana ny mivavaka sady manota manao kitotoa ny mivavaka kely de aveo tsy mivavaka manao kitotoa ny manomaky baiboly kely de tsisy ninona voaray kory anatin'le izy tsy mandinika ny tenin'Andriamanitra manao kitotoa raha eto ny fiangonana misy anao ataontsika fiangonana ty en ligne nefa anao tsy hita connecté nefa ny any ny ampaherezana anao ny fikambanana misy anao fikambanana tsy miampiasa fa tsy en ligne nefa anao tsisy tsy mampiditra connexion manao kitotoa ianao zany indrindra ijerenao an'ireny olona mivarotra menaka mampafotsy reny ny connexion anao fa tsy mba ijerenao toroteny manao kitotoa ianao ary bediny Paoly ianao raha teo izy ariavana malala Paoly tsy nanao kitotoa ny manao toroteny zany de aveo torotenin'olona teo ihany ny kopianao de alefanao eo a manao kitotoa zany tsy fitiavana te hikaroka manao toroteny ianao de araka teko teo hoe mpanjaranao ny toroteny eto efa isaky ny ray volana sy tapany anao vao manao toroteny 3 minitra ny ataonao a de zay tsy hitanao tombavanao to fotsiny sisa ny ataonao satria zany hoe toka ny fotoana andevasana ny toroteny kitotoa zany za zao tena tokony hoe nareo zany zao ohatra ny groupe 1 izay mbola hitory afaka eny tokony efa ao an-tsainareo ny torotenao ataonareo am'izao de efa manomboka mieritreritra ny zavatra tenenina mandray noty tsy zay tonga ao ambava fa toanana verset kely daholo de toanana manao zavatra tsara zany angery avana Andriamanitra tsy vola nanao zavatra ratso atsika naray nao antsika ny tsy hanao zavatra tsara ho azy androany za teteny aminao a andao tsy hanao kitotoatsika andao tsy hamely rivotra ry havana fa andao tena hamely androany a teteny aminao a ny Solomona de miteny hoe andorona disikazo manitra eo anatrany any mba hainy zio mba hananany fa tsy ampy io tsy ampy an'Andriamanitra ny fideranao azy fa ny tena ampy an'Andriamanitra de nao mandeha araka ny sitrapony manatoe-panahy araka an'Andriamanitra alleloia amen de ho tepoly a mandedeha ary ho ny ten'Andriamanitra trano izay efa nataoko de ho lehibe higagana ianao io ve re olona higagana amin'ny lafiny inona alleloia ianao zao tokony mifanena amintsika ny olona tonga de higagany olona hoe mahafinaritra mahafinaritra ny fitondratena nyity olona ity a ngamba izy io kristiany le alleloia fa tsy le hoe ianao le adiadinatra ny amin'ny tetiarana mihitsy ho fantatry ny hoe kristianina mivavaka fa raha ny toetranao ivelany de tsisy na de ray azy alleloia andeha anao tempoly tsika de tempoly higagana lehibe ry havana malala ho tahin'ny tompony ianao alleloia aza mijanona sy mianona amy didikazo manitra fandorona didikazo manitra fa ataovy tsara miezah amy lafiny rehetra miomana ianao anao ny tempoly a fa ngeza ny tempoly zay ho ataonao alleloia ngeza ny tempoly zay ho ataonao ho tahin'ny tompony a isika tsirairay avy matoky sy mino fa voarainao zany afatry zany matoky sy mino fa manomboka androany de anovany fomba fiasanao ianao a anovany fomba fandehanao ianao a dia atao ataontsika ty ira ty ho voninahitr'Andriamanitra de hiditra ny mpivavaka hivavakantsika marinany fotoana rehefa aveo de anao ira fiderana ray tsika alleloia fa zao ry havana malala
amboariny zay fomba fanomponao miomany ianao miomana alleloia miomany ianao a amin'ny fanamboaranao ny tempoly zay lehibe sady ikagana ho ny ten'Andriamanitra de mety tso mihitsy nylay olo-kendry adiniko no nazavatsika fa ny tanàna ny Tiro sy Sidona de malaza amin'ny fisian-javatra tanin'ny fahavokarana ary Elia rehefa tamin'ny andro Mosary de nalefa n'Andriamanitra nitsoka tany Sidona tany Zarefata izay namany Sidona ho ny ten'Andriamanitra Sidona de Tiro sy Sidona ihany tany izy no nivatsiana alleloia amatsy anao any mpony amatsy anao any mpanjaka ny Sidona amatsy anao aratolo-kevitra aratolo-tsaina amatsy anao ianao inge mila vatsiana na de vatsiana volany mba tsy tototonao tsony anadinonao na de mifanoratenao n'Andriamanitra misy amitsika eto resin'ny fitadiavam-bolona tanteraka mihitsy satria tsy misy vola amatsy anao any Andriamanitra amatsy anao hoe mpanjaka ny Tiro ry havana malala de tena hoe zany tanàna ny Tiro zany nge any fitsoahan'ny mpaminany rehefa misy manenjika ohatran'ny Elia ndika zany rehefa any nitsoahan'ny mpaminany avany zany misy zava-tsoa miaingy de Andriamanitra ne amatsy anao de Andriamanitra le ombanao de zao firaritsika androany ny firaritsoa de zao alleloia ho vitanao somatsara ny tempoly ngeza be sady ikagana ho feno voninahitr' alleluia amen anao anakitsika de vavaka tsika orinan'izay alleluia atolotro anao andriamanitro atolotro ny tenako rehetra omeko anahy ho varotsy mifody ny tompo ray sorera sitraka barai sovatsy mendrikaza mahumanao mondrakisa isawane sahuluna tanuta isisafu alelisadiosa kanefare matuki nituna ritukuo Sa
Alléluia. Dia mbola tsy mitsahatra misaotra anao zay Jehovah Andriamanitra ny amin'ny fotoanandroany, ny amin'ny fahatanterahany ny fotoana teto androany. Isaorany ny anaranao masina ny fananarana zay tonga indray tamin'ity androany ity. Dia ny fampianaranao anay fa tokony hanao tepoly lehibe sady hikagana izay. Tsy tokony hanao kototo zay amin'ny fanompoana anao satria tsy mora tokoa zany makany an-danitra, ary tsy mora tokoa zany hoe hanao trano fitoeranao zany Andriamanitra. Tsy mora zany nefa ianao ne andefa ireo mponiny Sidona, ianao ne andefa ny anjelinao ny fananao masina nampy anay foana. Misaotra Jesosy malala, misaotra Tompo malala ny amin'ny fanampianao anay. Fa na dia eo aza ny volafotsy sy ny volamena mbola hafahan'le tsara karazana sy ny ampirantanan'ny olon-kely Jehovah. Dia ampio zay manomboka androany anisy an'izany hoe qualité an'izany fanompoana ianao zany. Tsy manompo fotsiny fa manao zavatra tsara ho an'Andriamanitra. Satria ny Andriamanitra dia manao zavatra tsara ho anay foana isan'andro isan'andro. Dia manomboka androany Jehovah Andriamanitra efa eo aloha ny toerana fandoroana disika azo manitra Tompo, fa tsy ampy zany. Fa mila manao fitoerana masina ho anao zay. Mila manao tepoly trano fitoeranao zay Jehovah Andriamanitra. Dia tahio ary zay tsirairay avy zay tonga teto androany samy hitapa-kevitra anao an'izany trano zany, ary hieritreritra foana isan'andro isan'andro. Ahoana ny hanatsarana ity tranon'Andriamanitra ity? Ahoana ny hanatsarana ity tranon'Andriamanitra ity mba hahatonga azy ity ho lehibe sy hikagana? Dia izahay ihany nge zany Jehovah, mba tsy ohatra ratsy eny amin'ny fiarahamonina izay, mba tsy raha labaraka ny anaranao eny amin'izao tontolo izao zay, fa tena hanome voninahitra anao, hanome voninahitra anao, hanome haja anao satria mendrika an'izany. Misaotra Jesosy malala. Alléluia. Amen. Nampandrotsika ny ravatsika ihama sy raha latojo hivavaka amin'izao fotoana izao. Alléluia. Toda pastoreira medicinana, Alléluia. Volantera makalaza ny anarana tena mahatsara indrindra toda Jesosy malalo. Ianao naindresy androany toda Jesosy sy tokoa Jesosy lehilahy zay amin'ny marina, lehilahy zay manao tototobo, lehilahy zay tsy mba misy manana fody Jesosy ny amin'ny fanaovana ny asanao, ny amin'ny fanamboarana ny tempolinao. Jesosy malalo, misaotanao namoana indray androany, misaotanao mbola maheno zany kely Jesosy sady tokoa Jesosy malalo amin'izao fotoana izao ny tena betsaka ny zavatra mahavariny, betsaka ny zavatra manaraka saina, fa ianao mbola mamoana ay no fitiavanao anay. Ankehitriny zay toko malalo aza mahasaraka anay no sekonda, atao bandina mandrakariva, ary sainay ny herinao, ary sainay ny fanay masina ikarakarana mandrakariva, ary tsy atapandramandry anay. Seconda, minitra, andindinika ahoana ny asasana tsarana, akezinena ny tempolinao masina, tena hoe ampitoetra ny fiainana eo aminao, ampitoetra sy ampiakatra avy nonenao, ary ampiheranay aminao mandrakariva Jesosy malalo. Kerikerika sy totodika ho ianao rery ihany Jesosy, ianao rery ihany no ankalazainay amin'ny alalan'ny fiterana, amin'ny alalan'ny teninao zay ampafy amin'ny kelinao dia ianao Jesosy malalo na mitosaka ny fanahinao masina Jesosy. Tena hoe isainsaina ny tany mandrakariva izahay, hanatsara ny tany mandrakariva izahay, ary tena fiterananao foana Jesosy malalo, fa ho voninahitra ny anaranao Jesosy malalo. Misaotanao tamin'ny fotoana rehetra androany, misaotanao Jesosy malalo tamin'ny fotoanao namenao izany bezazoko. Ankehitriny Jesosy malalo, aoka ny fonay amin'ny mampananay, tena ianao no feno sy foisan-jato ny fonany ao anatin'ny fonay dia ianao no sainay mandrakariva, tena hanatsarana tempolinao. Misaotra Jesosy malalo, fa tena hoe kakazo lehibe indray no azonay androany amin'ny lalan'izany teninao zany. Dia misaotanao zay Tompo malalo, ny amin'ny fiainanay ho avy, ny fiainanay mandrakariva ny momba anao.
itirahany ianao tamin'ny rehetra misy voalaza mivavaka toko ianao mafantatra ny maso anay ianao mafantatra zay tanterahanao aminay Jesosy malala Jesosy anao teraka milaza tamin'izay tomato izay Alleluia amen Tany Jesosy daholo isika rehetra dia tonga dia tohivavaka amintsika Jesosy malala toetra be dia Jesosy hita teto ndraiky Jesosy zany tena androany ndray Jesosy malala dia tena hoe isaoranay ianao no voalohany indrindra satria ianao ndray Jesosy no nampiteny ny mpanomponao teto idirany atao anatin'izany afatra vaventy be androany indray Jesosy malala dia resaka tempoly izy moa tsotso ny tempoly fa anay any ny tempoly tampio anay ikolokolo tempolinay ty Jesosy malala koa ianao ianao zavatra tsara amin'ity tempolinay ty Jesosy malala tsy anao kitoto ny asanao kolokoloana n'ity tempolinay ty ny fiomananay ho any an-danitra zany Jesosy malala tsy araka ny hevitra ny olona sasany hoe tsika ve tsy ho any daholy lanitra zany ve ndao irodorodo dia mandeha any an-danitra tsika efa nomenantsika ny lanitra efa tsy dia tena hoe misy zavatra atao tsony fa nomenantsika ny lanitra tsy Jesosy tena tsy izany fa tena mila fiomanana makany an-danitra zany lalandava zany ary tena hoe mila manao zavatra tsara dia Solomon ary tena lehibe ozy lehibe ny Andriamanitray mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra ianao ne Jehova tena lehibe tena ngezana ianao Jehova dia ampianay tsy hanao zavatra kitoto tsy azakazaka nefa manao kitoto amin'ny asanao fa tena hanompo anao hanao zavatra tsara tsy hoe quantité fotsiny hoe mba manao zavatra fotsiny mavita asan'Andriamanitra fotsiny tsy Jesosy fa tena manao ny asanao miaraka amin'ny qualité tena tsara Jesosy manao zavatra tsara ny olona ary mazakazaka eto amin'izao tontolo izao ohatran'le Mike Tyson teo champion du boxe nefa tena miezaka izy niomana izy nefa satroboninahitra mety ho lo ihany ny azo fa nenay Jesosy le tsy mety ho lo ny lanitra ny satroboninahitra anay ahoana moa nanaovanay zavatra araka tsy ny asanao Jehova ny lalana tokony hatongavana ihany ahoana nanaovanay an'izany ratsy fa tena anay mihitsy ny tokony ezaka hanao ny tsaratsara kokoa isanandro dia miezaka manatsara ny tempoly miezaka manatsara ny asan'Andriamanitra zay sahaninay Alleluia finaritra dia anao Jesosy fisandratana dia anao tianay be anao Jesosy mamy ny fonainao Jesosy Alleluia amen Halleluia mankasitraka rindranareo menadata ao anatin'izay vavaka mamy be zay matoky sy mihina fa nahery indray tsika rehetra teto tamin'ity androany ity marina fotoana tsy amin'ity raha mahafinaritra be ity ny fandarantsika ny tapitra tsika aloha ato anatin'ny Zoom aloha mbola hiditra fandraisana fanasany tompotsika rehefa avy eo zany hoe voatapitra ity live ity dia mitohy ao anatin'ny Zoom ny fiarahantsika ao anatin'ity famaranantsika ny sabata ty ao anatin'izany fanaovantsika ny fandraisana fanasany tompo fanatanterantsika fandraisana fanasany tompo koa dia misaotratsika rehetra zay tokony araka taminay teto raha mbola tsy tokony amin'ny rao lanitra Jesosy ka tahiny tompo velana soamantsaritsika dia eo ndeto indray tsika amin'ny alatsinainy Alleluia dia eo tsika amin'ny alatsinainy anatin'ny fandarana vavaka fiambenana izay irahanao misivora sasany miaraka aminay ary mandrapatonga an'izany aloha dia afaka men'ny akiradio anao akiradio point radio any 345.com afahanao menonzako akiradio misy totesaky ny adiny telo amray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo marina amray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo ralina samety ahiny tompo daholo dia bonne semaine daholo dia zao ny tsara indrindra dia zao ny miara-dalana amin'Andriamanitra isanandro dia rehefa ny aminao ny mponiny sidona mpanjaka ny sidona sy tiro hanampy anao atonganao ho tempoly lehibe sady ikakana tahiny Jesosy daholo isika tsirairay avy amen Amita yung tuk na wala Miara dalla mici
mitsiki sanandro sanandro enitombo anatiny afaleana anatiny manahirana mahiry mangilasika tsy avelany mirehatsika ekonomila aromatokia ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika sahotany avina mitsie fatela marinyatsika saia faye wanivutika ye yefenisanisinana misa tukanani raitsika vana ularayatsika pia nakade ekutangu suare mifia vanana miyara kalana mitiki sana benitu anatini afaleana anatini manahirana ile wagilasika sabelani mirehatsika ekonomila aromatokia efitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika Samba misaraka mitsike Wanaina natitsika Nauanake Rovomi salasala Samba miufani fitiamani Atsika yefanazari apani Sana karano tayani Atsika romiraka Favulubeluna Ampailalani fitiamani Biara dalala mitiki sana benitu anatini afaleana anatini manahirana maire wanilasika sabelani mirehatsika ekonomila aromatokia ifitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika ny fitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika Asalatsaliandala Bilani tsambuyatsika Taura sairana Reumatinha Etenani kiuairemu Mabelu natsika tenani Mapayeda tsika naruni Aluya radia Hana faunitani Fasami mananani yani Yara dalana mitiki sana benitu anatini afaleana anatini manahirana maire wanilasika sabelani mirehatsika ekonomila aromatokia ifitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika ifitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika ifitiavany samba mafaka mitsika ie fitiavany samba mafaka mitsika